vonina ny anoana kosa ny sehatra ny fandraharana Andriamatoa Julietiana izay ministra ny indostria sy ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika io moa no nambara ny androany sy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny festival des entrepreneurs teny alakamisy ny feno arivo tonga nanome voninahitra ity lanonana ity tokoa mantsy ny tenany. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fanohanana ny sehatra ny fandraharana Andriamatoa Julietiana, ministra ny asa vaventy, ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika. Tonga nanome voninahitra sisy nanokatra tambomba ofisialy ny festival des entrepreneurs izay nitotsaina tena amin'ny fokotany Ambohimasina alakamisy ny feno arivo, nisy ministra ny asa vaventy, ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika io ho maraina io. Misy mesapiana ara-moraly ny ireo olona mananatraika efa mitady ampandrosan'ny firenenantsika ty. Avy eo dia misy mijery zahay amin'ireo olona partenaire zany la manambola any ivelany anampan'ireo zoko zandry anabavy izay manana teknôlôjia vaovao momba ny fampiroboroboana ny orinasa eto amintsika. Zay dia mbola fanampiana ihany koa zay sy mesapiana ireo mba hoe ho tsara ny vokatra eto amintsika zany na ny zavatra ataontsika. Faharoa marina ny anao hoe ny akora surtout ny angovo zany tena facteur bloquant, facteur limitant ny ireo olona tia anampatsika amin'ny resaka fametrahana industrie sy orinasa eto amintsika. Kireny zany tsy maintsy jerena satria besaka ny énergie renouvelable amin'izao fotoana zao na ny zavatra eto amintsika azo anaovana énergie. Ka tsy maintsy miaingana aloha sika zany tsy maintsy hiara-iasa amin'ireo olona afaka mamokatra angovo zay sika vao tanteraka ny orinasa apetraksika. Ny araha ministra ny asa vaventy sy ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika sy ny fikambanana Ariasa nanatotosa ity hetsika festival des entrepreneurs ity. Hotsongaina manokana ireo mpahandrara 500 na vita nanolotra ny tetikasa tsara indrindra ary hotoanana eo amin'ny fanatanterana ny tetikasany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny nisy fampiroboroboana nisy fananganana orinasa madinika hatrany ity hetsika ity. Nanamarika ny fotoana ny fitsidiana ny trano evan'ireo mpahandrara nandray anjara amin'ny festival des entrepreneurs.